This is the end of the week. This is the end of the week. Ayo, DJ Dem, ito ang tinahanda of the week radio. Ito na rin Spain na Facebook les tena tora po Serlanti end of the week Madagascar ati. Keza DJ Dem Gasploat. End of the week aloha dia milay hitako tsara ny androany hitako hoe feno olona be na dia ngezangeza kokoa le trace zay no tena hitako mampilaza les gens sont fidèles misy tety vaovao le spectacle moa zao mbola tsy manomboka asura va milay foana efa la Ok, DJ Dem ave mety misy tena project amin'ity taona ity hoentina anatin'ny tena ty game hip hop eto amin'ny tanàna ty. Project aloha misy fa ohatran'ny mbola tsy te hitena satria za zany rehefa manao zavatra dia hitan'la tsy tiako le manao zavatra tsy te hita si je fais un truc dia tena tiako mangezangeza le izy dia tsy maintsy hoe misy ny finance bankoban'lany eto amin'ny tanàna ho tompirody any io dia sur fa te hamoaka zavatra ny tena marina fa mbola tsy sur zay ny tena izy. Ok, tena pisy kely tena hoany end of the week DJ Dem. Yeah, pisy les end of the week milay be mamay tonga avatra any ivelany représente atsika za maka an'lesiny big up. Ok, merci DJ Dem. This is the end of the week. This is the end of the week. Yo, Leo eto amin'ny radio. Yo, nga psychopathe eto aloha aketo ho antony kely le ry hoe inona ny fetsy tena fijery tena fahitany le ry ohatran'ny ahoana fahitany le ry le end of the week Madagascar. Yo passe. Yo le izy tsara satria inona moa mahatonga an'le izy hoe tsara manosika an'le kolotsaina foana hoe ao anatin'ny hip hop ao anatin'ny rap manosika foana misy ny plateforme ahafahana hoe mivelatra sy manao zavatra dia ho anay mpanao an'le izy moa zany zaranay misy zavatra toy itony ho ahafahanay na hoe manolotra projet manalaza miaraka amin'ny public satria raha eto amin'ny tanàna zao efa manomboka vitsivitsy ny zavatra toy itony dia mahafinaritra zany le initiative mihitsy zany mahafinaritra amin'le izy. Ok, inona zao no mety projet any pasy amin'ity taona ity? Projet anankiray anisan'ny ngezangeza dia ny famoahana ny mixtape izy io zany amin'ny 27 février no eritreretina amoahana anazy zany mixtape 12 titre miaraka amin'ny bonus track kely anankiroa. Ok, merci nanohana tena anao de vrika psychopathe dia miraro soa amin'ny tena ketrika rehetrarehetra ho an'ity taona ity Lemon misaotra ny end of the week dia mitonitony game mikilalao Ok, merci. This is the end of the week. This is the end of the week. Yo, end of the week radio. Shironi manonona na eto salut Ben teny kely mba ho an'ny end of the week. Norma be le izy ka norma be le izy dia tsara tohizana foana zany le hetsika ohatrohatry zao zay ny tena marina. Ila participer tamin'ny showcase androany nanahoana ny fihetsem-po plateforme hip hop indrindrandrindra moa zany ty compété end of the week ty sy ny projet an'lao an'ity taona ity inona mety ifandraisana amin'ny zay cause rehetrarehetra zay. Sur ok dia le end of the week aloha tena mahafinaritra aloha le izy zany live teo tonga dia nahafinaritra anany tena filenina nenenina dia tena cause kely fotsiny zany hoe tena ilay le izy dia hoe mba mila tohizina zany dia mila hoe ahetsika kely anaitra ny tena rehetrarehetra mihitsy zay ihany angamba no tiako azina dia momba amin'ny projet indray tena inona moa zany zao le hoe vata sarobidy iny le misy tena pe kely navoakany codex zany hoe mialana tsiny aloha hoe tsy tongeza mitsamo fa lasa za rery le za solo le izy
iny aloha tena ialana tsy mibetsaka fa tena ohatran'ny nisy empêchement kely tena au dernier moment dia miala tsiny indrindra dia manarak'izay le amin'ilay hoe hetsika amin'ity taona ity indray Cotex ohatran'ny tena misy tena showcase kely izay ketrehanay any amin'ny 4 juin any le toerana mbola ho hitanareo miandalana eo ihany. Ok, big up kely ho an'ny tena end of the week Madagascar Siro. Dia efa milay elisany dia efa toizy foana dia milay le kolotsaina dia ohatrohatr'izay dia respecta be ho any lisany dia manarak'izay Chirony tena teto amin'ny tena maika ao anatin'ny Cotex izay tohanany label M-Free dia efa big up be zay. Ok, Ben, merci. This is the end of the week. This is the end of the week. Ayo, Boska eto amin'ny tena Yo Radio satria raha Boska kosikely le tena momba an'le mova le compétition end of the week torapokely avy any amin'ny lano. Ja, check Boska Bossa represent X-Crew Mosapiens roa amin'ny zato rehetrarehetra iny mahafinaritra le reve nampatonga ananaka aty zany dia hoe nitady revo rapy tena izy akoatra ny walawaala dia za tsy mavita dia tohanana zay mavita dia toizy zarava amilay toizy le izy mamilay dia ny rapy mampime ataovy mikilay. Justement tena momba an'le niveau côté technique kely amin'le rap zany hoe olona ohatrany ahoana no hitany tena toany tena mendrika tena hitondra an'izany tena voninahitra ny tanàna zany satria champion end of the week. Za spectateur teo dia ny zavatra hitako problème kely fotsiny dia atao le sono le instrumental amilay za zao ny Codex teo niletsika tamina le instrumental ny Codex fa problème mako tsy fiainiko ny tenen'le ry nefa le izy misy technique flow santarany dia manjary lasa ohatrany hoe instrumental amilay fa le flow tsy dia heno. Boska manokana ve manana an'le épaule manana ny expérience asika sy ny tena qualité na MC ve hoe tafavoaka zany end of the week zany amin'ny compétition any andafy. Poinsa be le izy ka fa antiko tenenina fotsiny hoe misy safidy io raha hita Madagascar aloha dia mitenena aloha dia raha hita Madagascar dia mety le flow le walawaala be fa raha anao international aloha dia ataovy technique flow be satria ny olona ianao an'la zany tsy mahafantatra ny zavazavatsy tiany la tenenina forcément eny la tsy voatery pour zay tena azafady raha ngara eo valazalasa le izy tenenina forcément zany ny olona tsy voatery eny zay tiany la tenenina fa asivy angovo le izy dia asivy technique ho ana zany ny torohevitra dia zao fiesta rap io mamy be ianao an'la za tsy mila mio zay tiany la tenenina fa asivy flow ohatrany hoe style alahelo zao alawalawaala asivy technique le izy misy technique dia ok satria mibandy araka an'la ny urbaine na tonga dia kozizo an'lay mety Burkina be technique be fa izy tsy mila nresaka fananarana izy fa mila masika dia masiaka baba maboto. Ok, merci Boska teto amin'ny tena Yo Radio. Ok, let's go. Wala. This is the end of the week. This is the end of the week. Ayo. Leo mandray any tena doublena eto amin'ny tena Yo Radio. Salut Ben. Wesh, salut. Ok, hitany toa ty session end of the week ty zany tena natongavantsika maro eto dia manontany kely antao hoe ahoana ny fahitany toan'le initiative le plateforme end of the week dia inona no mety hoentin'le izy amin'ny game eto tanàna sy mety hoe sosikevitra na anona avy any amin'ny tokolenina. Ok Leo ny initiative rehetra ampandrosoana na manamafy ny zavatra efa nisy hatramin'izay zany tsara ho an'ny tontolon'ny rap gason dia initiative anankiray ty end of the week ampiseho an'izay famatorana fanamafisana ny tontolon'ny entsoentso zay dia tsara le
dia zaho anatin'izay initiative zay zany a mahita koa le firaisana naty-monde anankiray firaisan-kina firaisana foa firaisana saina hoe hip-hop ny atao a tsisy clivage hoe old school be na new school be na commerce be na underground be zay napetraka ny taloha véhicule teny a dia niraikitra nefa nisy zavatra tsy lety koa taloha araka ny fijery azy nefa rehefa tiarina hita ihany hoe tsara le fitambarana le fiarahana ka initiative ohatr'izao manamafy an'izay a sosokevitra moa inona fa dia hoe nitoizan'le izy hatramin'ny farany hatramin'izay fiafaran'ny projet zany sy mifandrosoan'ny projet hatramin'ny farany a fa tombotsoa antsika mianakavy ihany lay izy indrindraindrindra hoe ny place en finale ny isy olona zany ho champion amin'ny end of the week ty ahoana par rapport amin'ny tena ahoana fijery ny tena double zao hoe par rapport amin'ny rap gasy indrindrindra satria hoentintsika ivelan'ny officiellement ivelan'ny ranomasina Madagasikara zany ny rap gasy amina compétition internationale zay ny zavatra tsara indreny za mahita hoe amin'ny eto ambonin'ny tany ny gasy anisan'ny mafy an'le rap gasy na resaka flow na resaka texte na resaka punchline ninninona zany voafehan'ny bandy gasy eo ary isy bandy ray ivoaka eo sura fa ahasolo tena tsara izy manana zay qualité tena irepresentena Madagasikara ny andavevika ny rap gasy zay manana tsisy ady hevitra momba an'izay ok pick up kely hoany andavevika Madagasikara double pick up dia maleova malasany bandy eo foana manoana atao reny ok Ben This is the end of the week. This is the end of the week. Ayo Chico tena eto amin'ny tena andavevika Madagasikara cause kely Ben momba an'le compétition hoe ahoana ny fahitany toa inona ny mety zavatra hoentin'le end of the week ho an'ny tena hip hop eto amin'ny tanàna end of the week Madagasikara hitako mouvement somary mivelatra be satria le izy international aloha anankiray dia mahafinaritra ny tomboany aloha satria hita hoe apisy niveau an'le rap gasy le izy raha ohatra fahitana anazy aty amin'ny voalohany dia engany ty hetsika ty mba hitatra mba ho international ohatra n'izay end of the week anazy zay le izy dia hatreto aloha raha fanomboany hita hoe tokony ho lasa lavitra fahitany tao anazy tsika ve manana compétiteur manana MC zany capable amin'ny représenter à Madagasikara amin'izay compétition internationale zay amin'ny place finale io raha ny hitako aloha bobaka ny bandy mafy an'le zavatra rehetrarehetra mienglobe an'ty end of the week ty nefa ny somary ohatrany hoe angamba nataontsika hoe lacune angamba le izy hoe le bandy tena mafy an'le izy tsy dia hitako loatra ty anatin'le compète fa any amina toerana hafa le izy dia milay le hoe nampahafantarana aloha le hetsika misy sensibilisation zany mba tongavan'izay bandy manana niveau zay hiatrika an'ty zavatra ty satria zay koa le ilaina fa manana compétiteur tsara mihitsika ok Ben cause kely projet antoa amin'ny ty taony ty projet Invictus mandeha foana projet ngamba tsy dia tena ataoko hoe raha be loatra ntsony fa efa resaka tontolo hafa mihitsy fa petabe koa mahita zany dia angalaonga ngamba zay zavatra miainga le tsara azy ok pick up kely andavevika Madagasikara Chico ok dia makasitraka milay end of the week Madagasikara Chico Invictus Laboratory nandalo teto peace ok merci les Ben This is the end of the week. This is the end of the week.